Vao afa tanteraka kosa indray manasongadina ny asa vita amin'ny hoditra ilay etsika karakarain'ny centre de ressources des arts actuels de Madagascar na ny CRAM no afantarantsika azy. Mpandray anjara maro no mandray anjara ao anatin'ity etsika ny sokatra nanomboka androany ity. Manana ny harena ilaina ary manana fahaizana sika malagasy raha ny sehatra ny fanodonana hoditra ny resahany. Omendanja tokoa ny asa tanana malagasy amin'ny alalan'ny fanodonana hoditra mandritra letsika varotra fampirantiana izay karakarain'ny Centre de ressources des arts actuels de Madagascar na CRAM etsy Ankantso. Fampirantiana izay nampitondraina ny lohahevitra hoe matière vive, s'exposer pour mieux respirer autrement ary arahana amin'ny jiary. Izay mitsy nanovana ny expo hoe mba ampahafantarina ny olona zany sao dia hoe hatraizarany afaka hoe ity zavatra ity. Dia mbola miandra le résultat de l'expo zao ahoana izany fandraisan'ny olona be sy tiako manko ny expo voalohany fa fampizarako amin'ilay zokibe sy ray aman-dreny sy namana akaiky any le izy. Fanomezana aina fandroany omby aoriana afatesana ny fanomezan-danja ny hoditra araka ny fandraisany jiary azy. Ho andoda rainy jiary izay mpikambana ao anatin'ny vondrona mamy hoditra dia efa voafehy malagasy tanteraka ny fanodonana hoditra ary mahaliana ireo mpanjifa. Tena briquet zao izy mety mahavita maromaro ao anatin'ny ray andro. Fa misy ndray produit tena compliqué be zany dia iny mila fotoana kokoa zany. Fa indraindray za nisy fotoana tsy mbola valisa nanao valizy vata zay ako dia zay tena teo ray volana teo nanao azy. Fa cuir flan ireny zany mbola misy volony ireny le hoditra nanaovana. Isan'ny ampirantiana mandritra ity hetsika ity ny lasaka, portefeuille, kiraro, kapa ary tableau vita amin'ny hoditra. Nanamarika amin'ny fotoana ny fampisehoana talenta ny arahana tamin'ireo mpanakanto namana ao anivon'ny hivondrona mamy hoditra.